fahotana 5 mazatra zay mampanalavitra antsika amin'Andriamanitra. Zay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala aza manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Faly miarabanao ary mankasitraka anao manaraka hatranin'ny pejy mitsangana ka miazava ho tahina manokana tompoko. Fahotana 5 mazatra zay mampanalavitra antsika amin'Andriamanitra. Voalohany, ny avinavina. Ny avinavina zay manosika eo amin'ny ivon'ny fiainantsika, ahatonga antsika irehare sy katsaka ny voninahitra ny tenantsika fa tsy ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fiavinavonana mialohan'ny fahasimbana ary ny fanahy mirehare mialohan'ny fahalavona. Faharoa, ny fitiavam-bola tafahoatra, ny fibanjinana ny hareny nofo sy ny fanangonana-karena izay mety hanalavitra antsika amin'ny fitokisana amin'Andriamanitra sy ny fiakinan-doha amin'Andriamanitra. Fa ny fitiavam-bola no fototra ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady zany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany ho amin'ny alahelo be. Fatelo, ny tsy fahatatesana ara-nofo. Ao anatin'izany ny fijangajangana, ny fijerena pornografia, ny masturbation sy ny sisa. Mitondra fisarahana amin'Andriamanitra zany. Mandosira ny fijangajangana. Ahoana hony? Mandosira ny fijangajangana. Zay fahotana rehetra dia ety ivelany ihany. Fa ny mpijangajanga kosa dia manota miantra amin'ny tenany. Zany hoe ny fahotana rehetra na ny lainga io, na ny alatra io, na ny zavatra hafa dia ety avelany. Fa ny fijangajangana dia miantra amin'ity tena ity mihitsy. Fa 4, ny lainga. Ny lainga sy ny fitaka dia manohatra ny fahamarinana sy ny amin'ny fivadiana amin'ny toetran'Andriamanitra. Afaka manapaka amin'ny fitokiana sy mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ireo. Aiza mifandainga ianareo fa efa narinareo ny toetra taloha mba niasany. Zany hoe le lainga zany tokony toetra antsika taloha dia mila arina zany. Ny fahadimy farany ny fankalana sy ny lolo-po. Ny mahatonga amin'ny fankalana dia tsy fifehezana ny fahatezerana, ary ny lolo-po dia mifanohatra amin'ny fitiavana sy ny fampihavanana izay nataon'Andriamanitra, zay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa makahala ny ralahany dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Ny olona mankahala ny namany zany dia mbola tsy ao amin'ny mazava izy fa mbola ao anaty aizina. Mila tsaronao fa mpamindra fo Andriamanitra ary vonona namela ny helokontsika izy rehefa mibebaka marintsika ary mitady ny anova ny lasantsika. Manasantsika izahay hiverina amin'ny Jesosy ary hitady fiainana hifanaraka amin'ny sitrapony. Averiko foana fa ny tadiavin'Andriamanitra tsy mbola fiovana ety avelany fa ny fiovana ato anaty. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany vidéo raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala, milike sy micommente sy mipartager. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny page dia manome fotoana antsika amin'ny herinandro andray. Veloma tompoko.